Virena isika izay tontolon'ny fampianarana izay rehefa avy eo fa fahasalamana kosa indray misy hatrany ny fepetra sy ny fitondram-panjakana manoloana ny soroana amin'ny fidiran'ny aretina Ebola eto amintsika. Ity aretina ity araka ny efa nafantarana azy dia mora mifindra amin'ny endriny maro. Hatreto dia tsy nisy afa-tsy marary iray no niahiahina nitondra ny aretina Ebola. Natao daholo ny fitiliana izay tokony natao tany amin'ny Institut Pasteur de Madagascar dia voaporofo fa tsy nitondra akory ny virus Ebola io teratany malagasy izay miverina avy namitahiraka avy any Liberia. Ny fepetra raisina zany amin'izao dia ny fanatsarana ny fanaraha-maso ny mpandeha izay tonga eny amin'ny seranam-piaramanidina sy ny eny amin'ny seranatsambo. Androany zany ny zavatra tena hoe maro toerana dia ny fametrahana ny fiofanana sy ny fampiofanana ireo mpisehatra amin'ny lafin'ny fahasalamana eny amin'ny seranam-piaramanidiny vato. Ahoana avy moa ireo fomba mety ifindran'ny aretina Ebola izany? Raha ho an'i Madagasikara moa zany ireo biby izay mety hamindra an'ilay virus amin'ny olona zany tsisy eto amintsika. Raha manavy manokana voakasika izay ohatra. Dia ny zavatra ahina zany dia izay hoe raha sendraka misy marary tonga eto Madagasikara dia ny fifindran'ny virus avy amin'ny olona mifindra avy amin'ny marary mamindra amina olona izay mifampikasoka amin'ny marary. Ka io ny tsy ranoka rehetra mivoaka amin'ny vatana no mamindra. Fa ny zavatra tsara ho marina dia ity. Tsy mamindra ny olona raha tsy amin'ny fotoana mamparary azy. Satria amin'izany betsaka kokoa ny virus ao anatin'ny vatana eo dia mety mifindra amin'ny alalan'ny hatsemboana, amin'ny alalan'ny rora, amin'ny alalan'ny raha raha tsy laza zany tsika ny tsy ranoka miainga avy amin'ny vatana. Dia angamba koa tsara soritana hoe zany marary ny Ebola zany ingatsy hoe manavinavy, marary, tena marary. Nambaran'ity profesora ity fa efa nisy foana ny mpiasan'ny fahasalamana, ny asa teny anivon'ny seranam-piaramanidina hatr'izay, ary ireo ihany no manohy ny asa amin'izao. Tsy hoe ampiana, tsy hoe nanova akory tsika hoe nanampy ekipa ho an'ny Ebola fotsiny, fa ireo le mpiara-miasa amintsika efa eny amin'ny seranam-piaramanidina ireo ihany no manohy ny asa fanaony andavanandro fa mitombo kokoa zany ny fitandremana. Satria latsaka ao anatin'ilay fotoana mampisy ny valanaretina Ebola any amin'ny faritra andrefan'ny Afrika tsika. Nosoritana hatrany fa ny anaovana isolement ireo izay marary ny Ebola dia ahafahana mampiena ny taham-pifindran'ny aretina.